faly de faly ry namako malala isany rahala sy anabavy manerana ny vonontany manaraka izao fandakana izao faly de faly aho miarahaba antsika rehetra ary de manonona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho aminao andidina anao hiaraka aminao sy ny tokantranonao ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny atao hoe vavaka mahomby ihany isika ny vavaka moa ny tena marina tsy hoe raikim-po ino no arahana fa efa misy drafitra nomen'Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina mba arahantsika amin'ny vavaka izay ataontsika mba hahomby isika. Ny masotsivana androany zany dia ny hoe mitoera eo akaikin'Andriamanitra, mitoera eo akaikin'Andriamanitra. Zay indray no tsy ambaratelo ny vavaka ho jerentsika androany. Ao amin'ny Efesiana 4:9-20 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana sy ny fangatana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olona masina. Ny voto-kevitra lehibe androany dia ny hoe mitoera mahatoky amin'Andriamanitra. Aza miala amin'Andriamanitra. Aoka anana faharetana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Io faharetana io dia miseho amin'ny zavatra be dehibe io ry namana malala isany. Ny faharetana dia matetika eo amin'ny fahoriana sy ny fijaliana. Eo tsika dia tena manana persistance mihitsy. Miaraka za tsy hiala amin'Andriamanitra ary indraindray dia ohatrany hoe ny olona tena mazoto mivavaka dia ny olona sahirana manana problème. Zany ny olona tena mazoto mivavaka. Tsara zany fa indraindray ihany koa dia eo ihany koa ny atao hoe fiadanana dia mahatonga antsika hiala amin'Andriamanitra. Tazana indraindray rehefa misy olona mitombo ny fananany, mitombo hareny, indraindray lasa ny ampitan-dranomasina any ka mahazoazo fiainana tsara. Dia ohatrany kamo mivavaka. Tsy ho an'ny olona sahirana sy ny trapahoriana ihany ny tratran'ny fiemorana, voadona amin'ny fiainana, fa ny atao hoe fiemorana, apostazia ihany koa dia ho an'ireny olona efa miadana amin'ny fiainana ireny ka rehefa nitombo ny harena sy ny voninahitra dia nanadino an'Andriamanitra, mihemotra koa ireny olona ireny fa fahita matetika indraindray rehefa lasa ny teto an-tanindrazana ny namana, nafinaritra ery, tena mazoto mivavaka, tena olona tsopo mahafinaritra. Fa noho izay lasa niampitan-dranomasina, nahita ny fomba amampanao dia niena, niova ny fitafy, niova ny volo, niova hatramin'ny ny endrika rehetrarehetra anatina fiemorana koa zany. Tsy hoe liany akory ny ratsy fa izao ny fomba fihetsika izay tsy mifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny taridalana omen'Andriamanitra ny fiangonana dia tafiditra ao anatin'ny fiemorana avokoa. Lasa tsy mahatoky amin'Andriamanitra. Ka ny lohahevitra androany dia mampirisika antsika mitoera eo akaikin'Andriamanitra. Aza miala amin'Andriamanitra. Manana faharetana, tratran'ny fahoriana sy ny fahakiviana ny fisedrana ianao, manana faharetana, mahatoky amin'Andriamanitra. Nanam-bola tampoka ianao, lasa ny ampitan-dranomasina, niova ny fiainanao ohatrany hoe lasa manana ny maha izy azy zany ianao, manana faharetana, aza miova amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Asa ambony sy masina ny asa izay tanterahintsika. Ireo izay milaza ny tenany ho mpampianatra ny fahamarinana amin'ireo izay ao anatin'ny aizina dia tsy tokony ho hita ho feno fisalasalana sy fahamaizinana eo amin'ny tenany manokana. Aza miala amin'ny finoana ireo taridalana rehetra izay omen'Andriamanitra anao, na eto an-tanindrazana, na any ivelany, na aiza na aiza, mitoera mahatoky amin'Andriamanitra. Tsy ambaratelo ny vavaka kosa. Ry namana, tandremana tsara, tsy ny haben'ny harenantsika sy ny voninahitra ananantsika no hafantarana fa mahatoky an'Andriamanitra tsika. Tsia, tena diso tanteraka izany. Ny hafantarana fa mahatoky sy mitoetra ao amin'Andriamanitra isika dia ny fijoroana mahatoky amin'ny fahamarinana izay nomen'Andriamanitra antsika. Lohahevitra androany zany dia mampirisika antsika manao hoe mitoera eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Aza miala amin'Andriamanitra na inona zavatra mitranga, na fahoriana, na fananan-karena. Ao noho izy ny apôstôly Paoly, izy anao saraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fahoriana, fijaliana, fifaliana, fiadanana, na anjely any ambony na anjely etỳ an-tany, tsy misy asaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ry namako, mandraisa fanapahan-kevitra androany, mitoetra eo akaikin'Andriamanitra, hivavaka isika.
tombontsara ny an-danitro misaotra anao zay no ny afatra lehibe mahafonja izay omenao anay. Manalavitra anao zay amin'ny toe-javatra maro isan-karazany, miala amin'ny taridalana omenao zay ary nandray dia tsy mivaly ny vavaka izay ataonay. Mifona zay Tompo androany mandray fanapahan-kevitra hitoetra mahatoky ao amin'ny fanarana anao. Amin'ireo taridalana fampianarana rehetra izay omenao hitondrana ny fiainanay. Tahiony tsirairay manaraka ny fandarana amasino izay mandritra izao andro masina izao sy ny fiainanay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.